Amen. Dia faly miarabantsika indray ry havana tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo ankehitriny mampitomboana aminao mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy ary koa ny fanahy masin'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ary hivavakantsika amiatrahantsika ny fampaharezana ankehitriny. Ry Andriamanitra Ray ry Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina miantso anao izay ankehitriny hanatrika anay hijery any indray ankehitriny amin'izao asa fampaharezana izao. Misaotranao amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana menao amin'ny fahavelomana amin'ny aina amin'ny hery menao anay tsirairay avy ary indrindra mbola menao fotoana ahafahanay mifampahery ka ny mpanomponao izay miheno izao teny izao andray izao teny izao indray dia azo fampaharezana ary koa tsy hiverina aminao ny teninao fa tena hitombo avy zato eny eo am-poniny tsirairay avy ka dia mitenena araka ny fombanao Jesosy fa voninkaino izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia mitoy ny fampaharezantsika eto amin'ny alalan'ny vidéo zany amin'izao tenin'Andriamanitra hifampizarana izao. Androantsika dia resaka manokana ny amin'ny fankapanahy. Io fankapanahy io dia tena anisan'ny hoe zavatra azo tenena mihitsy angamba hoe sarotra indrindra ho an'ny kristianina. Ny tsy kristianina moa zany raha ohatra izy tsy kristianina olona tsy mino dia efa tsy misy fahasarotany aminy zany satria tsy misy famehezana amin'ny teny frantsay, tsisy limity, tsisy fetra hoe tsara ve sa ratsy ny zavatra ataony fa dia manao izay ataony eo izy dia ny vokany dia raha mizaka na izy tenany ihany mizaka anazy na ny fiarahamonina fa tsisy fehiny zany, tsisy fetra ny amin'ny olona izay tsy mino. Fa ho antsika izay mino indrindra rehefa nanolo-tena amin'ny Tompo ho an'i Jesosy dia manomboka tonga ny fankapanahy. Misy endrika hoe fankapanahy mivantana amintsika, misy mety hoe fitsapana koa ve, fa ataontsika miaraka koa izy hoe fankapanahy ny tenin'ny Tompo, ny tenin'ny fanahy masina izay nampitondray ny androany dia fomba anankiray na tena hoe fomba tsara na endrika anankiray natoron'ny fanahy masina hoe tsy hidirantsika amin'ny fankapanahy. Hoe inona moa zany no nataontsika mba tsy hidirantsika amin'ny fankapanahy io. Dia maharitra hatramin'ny farany fa ahasoantsika rehetra ny tenin'Andriamanitra manoloana amin'ny fankapanahy na atao ihany koa hoe manoloana amin'ny fitsapana. Ny tenin'Andriamanitra ho vakiantsika voalohany aloha dia ao amin'ny Genesis toko 2 ny 7 ka hatramin'ny 9 aloha dia toizana ny 9 sy 17 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vovotany no namoronan'ny Tompo Andriamanitra ny olona ary nofoniny fofinaina mahavelona ny vavoniny dia tonga olombelona izy. Ary Andriamanitra nanao sahatao edena tany Atsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny. Ary nampandrin'ny Tompo Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahate hizaha sady tsara no fihinana ary ny hazonaina teo ampovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. 9. Ary ny Tompo Andriamanitra nandida andra-lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Zay zany no teny vakiantsika voalohany, teny efa haitsika dia ary mazava ny tenin'Andriamanitra. Eto moa zany dia efa fampidirana amin'ny 7 eo ny toko 2 amin'ny Genesis metintsika dia vovotany fampatsaivana fa amin'izao zavatra miseho misy amin'izao fiainantsika ty amin'izao tontolo izao ety izao dia tokony tsapan'ny olombelona mihitsy
fa vovotany zany hoe zany ny tenantsika izay no ariana ohatr'izao raha hitantsika mivatantsika hoe misy nofo, misy misy rano, misy maso, misy tongotra fa rehefa tonga ny fahafatesana dia lasa vovotany. Raha ny endrika ivelany zany dia tena tany satria tany hozy izy ny nakana anazy dia lasa vovotany ny tenantsika izao. Zay zany misy fampianarana betsaka ny tenin'ny tompo indrindra amin'izao fotoana izao izay hitoriana ampahafantarana antsika tsirairay avy fa ho avy Jesosy, fotoana hiomanantsika izao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ka tokony hitandrina tsika fa tsika dia vovotany ihany ka hiverina ho tany. Hitantsika zany amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao na toron-tanety io ny afo na ny rano na ny arety mandingana, loza voajanahary, loza ataon'ny olona dia mitondra ny olona ho any amin'ny fahafatesana, dikan'izany hoe hiverina ho vovotany ka dia tsika tsirairay avy izao famparizana izao ankoatra ny fakapanahy zany satria tsika mbola velona ety izay ho resantsika eo dia tokony efa hiomana koa fa tsika ny tena nanomanana ny tompo antsika kristianina dia ny ahita ny voninahiny any amin'ny fanjakany any an-danitra. Toy Kristo teo ary nofon'ny fofinaina mahavelona vavoniny dia tonga olombelona izy. Efa nazavaina teo moa zany izay fa Andriamanitra no manome ny fofinaina dia izy ihany koa no mety manalo izany ka dia mampiomana antsika ny tenin'Andriamanitra. 9 Ary Andriamanitra nanao saha tao Edena tany Atsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny. Ary nampanirian'Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahate hizaha sady tsara no fihinana, ary ny hazo naina teo avoan'ny saha sy ny hazo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zay zany no fikarakarana nataon'Andriamanitra tamin'ny namoronany rehefa nasiany aina velona somatsara lasa olombelona tsika dia nikarakaray napetrany teo amin'ny saha Edena Adama ary nametrahany zavatra tsara, hazo tsara fihinana hozy izy. 10 Ary ny Tompo Andriamanitra nandidy andra-lehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Io zany no tena hiompanantsika amin'ilay teny teo amin'ny fakapanahy. Misy hazo be da be tsara izay napetrak'Andriamanitra teo amin'ilay saha Edena izay azo hinanana sady tsara, nefa nametrahany hazo anankiroa, ilay fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy ny hazo naina napetrany teo dia teneny mihitsy azy hinanana ireo. Mahagaga mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra an'izy hoe raha zavatra rarana hoe andrarana olona zany hoe fatany tsara olona olombelona, fatany tsara ny Adama zany efa nasiany hazo tsara fihinanana teo fa mbola nasiany hazo anankiroa izay norarany mba tsy hohanina. Efa maninona nataony teo ilay hazo, maninona raha tsy nasiana hazo mihitsy zany. Raha ho antsika zany amin'izao misy antsika izao amin'ny resaka fakapanahy, efa maninona no napetraka eto amin'ny loka eto ity fakapanahy ity, fa maninona ary no mianjera ao anatin'ny fakapanahy, maninona no lazainy fa misy fitsapana hoe mitsapanahy Andriamanitra, maninona no napetrany teo ilay hazo tamin'izany mihitsy nefa nahagaga hoe fa maninona ny tsy tonga dia tsy napetrany fotsiny teo amin'ny saha Edena io hazo io, ny hazo maina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa maninona no napetraka dia avy eo nefa didina sy hoe mpitandremana aza hinanana. Zay zany midika fa Andriamanitra dia mametraka zavatra eo anoloantsika ety amin'ny fahavelomantsika ety, tsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nampiala antsika ety amin'izao tontolo izao hozy Jesosy fa mba hiarovana azy. Zany ny tenin'ny Tompo zany tamin'Andriamanitra hoe mba hiarovanao azy ety amin'izao tontolo izao. Ety amin'izao tontolo izao misy zavatra tena mifakapanahy, misy zavatra tsara, mahasarika, nefa maninona no napetraka ety amin'izao tontolo izao, maninona no
no nresy lahatra natao hoe nanolo tena ho an'ny tompo, dia zay koa azo atao anatin'ny fakapanahy mihitsy ary zay maninona tonga dia raiso a Jesosy a, dia aleo tonga dia ho any aminao a, dia ahita ny voninahitra ao any an-danitra any, fa maninona mbola mijanona eto ihany tsika, dia mahita ny fakapanahy rehetrarehetra eo amin'ny maso, dia sakanana, dia mitovy amin'ity mihitsy. Efa tamin'izany, tamin'ny nanolonan'Andriamanitra ny olombelona efa nampetrany mihitsy hoe asiako an'io azo io a, fa misy safidy. Anjarantsika olombelona zany no misafidy hoe hiditra handray an'lisy ve sa tsy handray an'lisy. Fatatsika ny toy moa zany a, fa nirotsaka tao anatin'ny fakapanahy na Eva na Adama rehefa teo aoriana kely eo zany amin'ny tantara. Fa izay ny fanontaniana mipetraka zany, antantsika hoe inona moa zany no arak'ilay teny teo hoe misy fomba na tena hoe izay ity endrika ity zany no hoe hiadivana amin'ny fakapanahy. Dia ovakitsika ny ao amin'ny Hebreo, Hebreo toko 10, Hebreo toko 10. Vakitsika manomboka amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny 17. Hebreo toko 10, ny andininy 15 ka hatramin'ny 17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy ity zany a, izy lehibe no nandroatany azy a Jesosy, dia nanao hoe ny fanatitra alatradra sy ny fanatitra hohanina tsy mba nolainao, fa tena no namboarinao ho ahy, ny fanatitra dorana sy ny fanatitra no ny ota tsy sitrakao, dia hoy izao, hoy Jesosy, ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanahy hanao ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy zany no miteny hoe ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanahy hanao ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy no miteny eto a, zany hoe ny tamin'ny Hebreo zany no nanoratana tamin'ity, Paoly nanolotra ho an'ny Hebreo, fa Jesosy no miteny. Dia eto le azo atao hoe valiny izay andrasantsika hoe inona moa zany no ataontsika andresena ny fakapanahy. Ny fakapanahy dia misy foana araka ny hitantsika teo fa napetraka zavatra mampitsiriritra, azonaina, zavatra tena hoe mahazo azahoana aina, fahalalana ny tsara sy ny ratsy, zany no apetraka eo alohanao a, apetraka teo alohan'ny Adama. Ka ahoana ny tsy voasarika, raha hitantsika ny toy eo fa na Eva ary dia nahitany hoe misy voany tena tsara mahasarika hoe ny lokony sy ny voan'ilay hazo zany. Fa inona no nataon'i Jesosy teo anatrehan'ny hoe fakapanahy? Jesosy a rehefa nantsoin'Andriamanitra araka ny vavaka nataony hoe tsy ny sitrapoko, tao amin'ny Getsemane zany, tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Zany hoe aretin-day izy miteny hoe dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanahy. Araka ny eto zany moa zany a, Jesosy a dia efa voasoratra ity boky a, ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika ity a, ifamparezitsika ity a, dia nosoratana ho an'i Jesosy io. Ny tantara rehetrarehetra any hatramin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsia dia tsisy fitantarana an'i Jesosy Kristy, ilay zanak'olona, zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tonga olona, nanolotra ny tenany a, nanolotra ny ainy a, nanolotra ny rahany teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana, fanavaozana. Raha izao ianao zany vao maheno famparezana amin'izany hoe fakapanahy zany a, dia tokony fantatsika hoe inona nataon'i Jesosy Kristy teo anatrehan'ny fakapanahy. Efa nisy fampianarana hafa moa zany hoe ny fakapanahy tamin'ny nataony nitondrany ny fanahy azy tany amin'ny efitra no tamin'izy nifadikanina, nataony amin'ny fivadikanina 20 andro 20 alina, dia nisy fakapanahy nataony devoly tao. Fa inona nataony teo zany isan'ny anankiray hoe mila nafantatra ny tenin'Andriamanitra izy na maliny an'ilay tenin'ny devoly izay nalainy tao amin'ny tenin'Andriamanitra koa, satria ny Satana dia anjely mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tany an-danitra tany no narotsaka, nampidiana tetỳ amin'izao tontolo izao mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra,
nakany fanahy nakany fanahy. Takizay koa zany tsika araka le teny teo hoe napetraka ety amin'izao tontolo izao tsika ny satana ozy izy dia tompon'izao fahefana ny fanapahany ety amin'izao tontolo izao anazy izao rehetra izao. Azagaga tsika raha tonga ny fakapanahy na mitovitovy amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny endrik'Andriamanitra ihany ary le fakapanahy dia ozy ianao hoe toatran'izy ihany ity fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia araka le teny teo moa zany hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratana aty dia tokony ho fampatsivanao antsika fa Jesosy no torohintsika eto dia ny tenin'Andriamanitra ity zany mila mintsika. Zay koa zany mila mintsika fa ny tenin'Andriamanitra izay ifampiarezantsika dia avy amin'ny fanahy masina. Tenin'Andriamanitra hitenenana ny fiainan'i Jesosy ho antsika sy ny nanoloran'ny fiainany ny tenany ho antsika. Dia inona no tenin'i Jesosy? Hanao ny sitraponao Andriamanitra. Zay le tena le valiteny zany. Hanao ny sitraponao Andriamanitra Jesosy raha teny ny Andriamanitra ray zany dia miteny foana izy hoe tsy ny sitrapoko ray no atao fa ny sitraponao. Amintsika olombelona rehefa oharina amin'ny ray sy ny zanaka, reny sy ny zanaka, fa ny ray sy ny zanaka moa zany mandraisantsika azy eto, dia misy mihitsy hoe tena tiako ny reniko, tiako ny ray aman-dreniko, tiako ny raiko, fa nakabeazantsika na tia ary na tian'ny raintsika ary tian'ny ray aman-drenitsika fa tsy makatoa raha miteny izy hoe mandidina misy zavatra tian'ny ray aman-dreny mba ataovy ity na izao no tsy azonareo atao fa ataoko angambany fa vitsy na ataoko hoe tsisy mihitsy ny ankizy na ny zanaka na tena hoe nanaiky na tena tiantsika tsara io le ray aman-drenitsika io tena tsy fotsika le ray aman-dreny ny ray sy reny, fa raha misy didy ataony na misy fepetra tian'ny ray aman-dreny atao tsy vitatsika fa mandatsika na mivily, ataoko hoe ny vily teo tamin'ny didy na ny fepetra nataon'ny ray aman-dreny tamin'ny fiainantsika. Zay le hoe fakapanahy apetraky ny fiainana eo anoloantsika zany. Fa Jesosy Kristy amin'ny eo anatrihan'Andriamanitra dia izy hoe hanao ny sitraponao Andriamanitra zay no tiako. Zany hoe any amin'ny Jaona toko 2:15 ary niteny mihitsy Jesosy koa niteny tamin'ny vavaka ho an'ny mpianatra izy hoe ary niteny tamin'ny mpianatra raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Inona moa zany no tena tokony hiadrina amin'ny fakapanahy amin'izay valiteny fampidirana fofo zay dia afaka mitenitsika tena tiako ianao Andriamanitra, tiako Jesosy Kristy, tiako zay zany no azontsika velona foana. Tiako Jesosy, tiako ianao Jesosy, tiako ianao Andriamanitra, tiako ny ray aman-dreniko, tiako ny zay le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, tiako ny namako, tiako. Fa ny tena hialana ny fakapanahy zany satria fakapanahy nanolorana hoe andeha nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana tena mbola nieritreritra izy hoe vitako sa tsy ho vitako. Fa inona no nahatanterahany azy le fitiavany le didin'Andriamanitra. Zay zany ilay tokony ho raisintsika. Isany anankiray hiadivantsika na hialantsika amin'ny fakapanahy, fomba anankiray mihitsy dia le fitiavana an'ilay didy. Raha tsy tiantsika le didy dia hianjera amin'ny fakapanahy tsika satria tsika tonga dia efa mahita hoe fa maninona ny zakanana, fa inona indray ty anakanana ty zavatra hitako tsara zao, zavatra vahoana za mahafantatra ny fiainako tsara, vitako io haiko mitantana ny fiainako za fa lehibe, lehilahy lehibe, vavy lehibe, manana fahalalana, manana fahaizana, fa vitako io. Fa nahoana ny zakanana, zay zany ohatra hoe anatrehan'ny ray aman-dreny. Fa eo anatrehan'ny Andriamanitra dia nisy didy napetrany. Misy didy zay no tokony fantarantsika, ny didy napetrak'Andriamanitra any amin'ny didy 10. Ny amin'ny Exodosy any no misy an'izany koa ny Deutéronomie. Ny didy 10 napetraka amin'ny Tompo.
atao fetra zany a eo anatrehan'ny fakapanahy sy ny tsy fantatra tsara hoe fantatsika tsara mihitsy fa matoa napetraka le didy zany a dia misy zavatra ratsy zay tsy tokony ho arina. Misy zavatra ratsy ny faharatsiana moa zany no tena mametrahana an'le didy fa raha fantatra fa ho hijanona amin'ny fahatsarana le olona dia tsy nametraka an'le didy sy hoe famerana. Fa misy fantatra fa misy faharatsiana ary fantatry ny olona rehetra hoe ny zavatra ratsy, ny mamono olona, ny mandainga, ny mamitaka, ny jangajanga, ny manao kolikoly, ny betsaka. Tena Andriamanitra milaza ny faharatsiana. Io dia fakapanahy na dia ny fanoloran-tena ary. Eto zany dia hoe fanoloran-tena ho an'i Jesosy hoe hanolotra ny tenany ho fanavotana hisolony hotan'ny olombelona rehetra fanatitra indray mandeha ihany. Dia tena fakapanahy tamin'ny Tompo fa inona ny nahafahany tamin'izy ny fitiavana an'ilay didin'Andriamanitra. Hoe tena tiako ny didin'Andriamanitra io na dia arak'ilay fanazavana teo na tiantsika ary Andriamanitra na tiantsika ary ny ray aman-drenitsika fa tsy mankatony diditsika dia eo zany no tena aingana mihitsy ny firotsaky ny fakapanahy. Velona ihany zany ilay Jaona 4:4-5 teo hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Le fitiavana an' Jesosy zany, le fitiavana an'Andriamanitra tsy le hoe tiako ianao Jesosy fa tiako ny didinao Jesosy. Zay zany no tokony tenenina indray zany zao ary hoe tiako le didinao Jesosy le zavatra nandidinao ahy io tsy araka ny sitraponao raha misy teninao ambaranao hoe tia miala tia amin'ny fanompoantsampy miala amin'ny fomba ratsy rehetra, amin'ny fisotroana toaka, fomana sigara ohatra, ovay ny fomba fitafinao, ovay ny fomba fiteninao. Didy zany apetraka ny Tompo hoe tsy araka ny sitrapony zany tsy hitondranao amin'ny fahamasinana. Ny tena tia moa zany dia hitondra antsika amin'ny fahamasinana. Zay tsy mahana fahamasinana ozy izy dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy. Izay hananantsika ny fahamasinana io zany no ametrahana an'ilay didy mba ahitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra, ahitantsika an'i Jesosy izay efa nitenenina antsika hoe iverina ahaka anareo. Iverina ahaka anareo na efa namanomana toerana ho anareo any an-danitra any ka ny ahatongavanareo any dia ny hitandraimanareo ny didiko, manaraka ny didiko ka raha tiantsika io didin'Andriamanitra io voatandritsika io dia tsy mirotsaka any amin'ilay fakapanahy tsika. Na arak'ilay teny teo hoe tena fomba anankiray hialana amin'ny fakapanahy dia ilay fitiavana ny didin'Andriamanitra. Fa raha tsy tiantsika io dia na tsika zany tsika tsirairay avy ny fo, ny fanahy, ny saina dia efa mandasa ady na efa mitady hevitra sady hialana amin'ny didin'Andriamanitra satria tsy mifanaraka amin'ny ataontsika, tsy mitovy amin'ilay ety amin'izao tontolo izao ilay didin'Andriamanitra satria toatran'ny voafehifehy izany, toatran'ny olona toatra manao izay tiany ataony ihany, toatran'ny mety ihany nataon'ny olona rehetra. Fa nahoana nareo no manao didy lasa ohatran'ny hoe mafy be zany didinareo zany. Sampy natao hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, Andriamanitra dia fitiavana fa maninona ny fiampiarana ohatran'izany ny manaraka an'Andriamanitra. Fa misy didy eo, misy famerana ao ary raha tiantsika io didin'Andriamanitra io, tiantsika zany ny tenin'Andriamanitra, tiantsika ilay manolo tenan'Andriamanitra, ilay anaraka ny Tompo tahaka an'i Jesosy, nanaraka ny didin'Andriamanitra, nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana araka ny teny teo dia ho mora anisany. Zay nangatahitsika amin'ny Tompo mihitsy ho mora amintsika no tafiditra ny tafarotsaka amin'ny fakapanahy na hijery hoe fitsapana indray ity, ianao indray ty fitsapana mafy ity fa ny didin'Andriamanitra raha fantatsika fa manakana antsika tsy handeha amin'ny ratsy, tsy handeha amin'ny faharatsiana fa hitondra antsika amin'ny fahamasinana ilay didy sy ny famerana ataon'Andriamanitra dia tokony ho tiantsika. Ka izay zany no fanazavana fohy amin'izay hoe ny fitiavantsika ny didin'Andriamanitra, izay ny tena zava-dehibe. Afaka miteny ihany tsika, tiantsika ny Tompo, tian'i Jesosy nanolo tena ho anazy fa na tian'ny Tompo tsika ka tsy tian'ilay didiny dia arak'ilay teny teo hoe ho tafiditra sy ho tafarotsaka amin'ny fakapanahy ihany sy amin'ny fitsapana. Ka ny tena hoe mampatahotra dia sao dia hoe rehefa ho avy Jesosy tafarotsaka amin'ny fakapanahy io ianao
amin'ny fotoana iverenan'ny tompo. Dia ny hazakazaka sy ny ezaka rehetra natao na ezaka amin'ny fanoloran-tena fitiavana an'Andriamanitra dia anisan'ny tavela ihany fa tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Vakiako ihany fohy amin'ny resaka hoe ny fanoloran-tena nataon'i Jesosy moa zany ny 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny Hébreu 10 teo ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra noniota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Dia hoy indray izy, inty aho tonga hanao ny sitraponao. Manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany ny faharoa. Manaisitra ny voalohany izy ity moa zany Jesosy nanaisitra ny voalohany io le fahotana le nampianjerany Adama teo mba ampitoerana ny faharoa dia Jesosy Kristy izay hitondra ny fahotantsika araka le teny teo indray mandeha monja toizaka ny 10 amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Zay amin'izany sitrapo izany ozy izay le manao sitrapon'ny tompo manaiky ny didin'Andriamanitra amin'izay sitrapo izay le tiany le didin'Andriamanitra no nanamasinana antsika no le fitiavana Jesosy ny didin'Andriamanitra dia lasa masiny sika, lasa namasinina sika tamin'ny nanaterana ny tenany Jesosy Kristy indray mandeha monja. Zay le fanolorana ny tenany hoe manizy ny maty mihitsy, fa manizy ny tsy nidina teo amin'ny hazo fijaliana teo dia ozy ny olona hoe midina teo ianao fa ianao mifagagana fa manino ianao tsy nidina. Fa zay ny didin'Andriamanitra dia tiany le didin'Andriamanitra dia nitanterahany hatramin'ny farany. Fa antsika dia mahafantatra fa Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana ary velona. Raha velona amintsika zany Jesosy velona amintsika le fitiavana an' Jesosy dia tokony ho tiantsika koa le didiny izay mampitandrina antsika tsy handeha amin'ny faharatsiana sy amin'ny fahalotona. Alohan'ny hamaranantsika azy dia vakiantsika ihany ny eo amin'ny Apokalipsy, ny Apokalipsy 2 ny 7. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Aika ilay hazonaina izay niferan'Andriamanitra tariha ka raha mandresitsika mandresy amin'ny fakapanahy maharitra hatramin'ny farany manaraka ny didin'Andriamanitra dia ay afaka mihinana n'ilay hazonaina ihany rehefa ao amin'ilay paradisan'Andriamanitra. Paradisan'Andriamanitra dia io ilay fiainana mandrakizay izay omanin'ny tompo antsika. Averina antsika no avy Jesosy mila miomana antsika fa aza ho isan'ny tavela ety zany. Zay ny fampahirizantsika sy isiny zao fampianarana fampahirizana zao hoe ahoana ary moa zany ny alantsika amin'ny fankapanahy. Alantsika amin'izany hoe verina fao fitsapana zany dia le fitiavana ny didin'Andriamanitra. Raha tsy tiantsika ny didin'Andriamanitra na miteny aritsika fa tiantsika Andriamanitra, tiantsika Jesosy nefa tsy tiantsika ny didiny dia azagaga raha hianjera amin'ny fankapanahy. Zay ny teniny teo hoe izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy no avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Eo amin'ny manohy an'izay ihany koa any amin'ny Apokalipsy ihany 2:20 dia ny 7, voalohany sy faharoa zafady ny Apokalipsy 2:20 ny 9 voalohany sy faharoa ny vakiantsika amin'ny vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy naneho ahy hoy ny ranonaina manganohano tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny andaniny roa amin'ny ony misy hazonaina mamoa voa 12 samy hafa sady mamoa isam-bolana ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro.
Zany zany misy ony a, io le ony rano velona any an-danitra any, io le fany amin'ny le Jerosalema vaovao io any amin'ny any an-danitra any dia mbola isy azonaina ho an'ny olona zay tafiditra ao amin'io toeran'io zany a, ary io a le azonaina io dia mitondra fanasitranana hozy izy, fanasitranana amin'ny firenena maro. Ka zay a ny fampiarezana nozaraina ho antsika androany a hoe hozy Jesosy, raha tia ahy nareo a dia hitandrina ny didiko. Tena fitiavana ny tompo zany a, afaka mitenitsika hoe tia an'i Jesosy, tiako ianao Jesosy, tiako ianao Andriamanitra, fa ny tena tsara dia hoe tiako ny didinao Jesosy. Raha tsy tiantsika ny didin'Andriamanitra nefa tsika milaza fa tia azy a, na manao fanompoana na manao ezaka amin'ny endrika fanompoana ity ivelany tahaka ny ahoana aritsika, dia anisan'ny tavela araka ilay teny teo ihany. Ary indrindra ho ianjera ny fakapanahy. Araka ny teny teo zany a, tena nandresen'i Jesosy ny fakapanahy dia izy hoe ity aho hozy izy a, anao a ny sitraponao. Dikan'izany a, anao ny didinao a, anaiky ny didin'Andriamanitra, anaiky ny fepetra fampianarana ataon'ny tompo araka ny teny a zay nanoratana azy ato amin'ny baiboly ato. Ka dia mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra, ahafantarantsika hoe inona ilay didin'Andriamanitra koa. Ao ary misy miteny mihitsy hoe raha ohatra ianao zany a tena manaiky ny didin'Andriamanitra dia fahasoavana, fitahiana no menanao. Tsika moa zany tsy hitory an'izay hoe momba ny fitahiana izay, fa ny fahamasinan'Andriamanitra ny tena tenenina amintsika eto hoe atoloron'ny tompo ny tenanao ho masina mba ho anisany ho tafiditra, fa raha manaiky ny didin'Andriamanitra ianao a dia fahasalamana, fahasambarana, fiadanana no men'ny tompo antsika. Ka zay zany ny ampaharezana antsika mba ho tia ny didin'Andriamanitra tsika, hialantsika andosirantsika ny fankapanahy sy izay verintsika fa hoe fitsapana amin'ny fanarahana ny tompo. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany fampiarezana izany, ka dia mampahery anao mandrakariva. Raha sitrapon'ny tompo moa zany a, dia mbola mihaona etontsika raha mbola tsy miverina izy a, ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko.